misaotra an'Andriamanitra indrindra raha mbola andeferany amin'ny rano fo ka velany hitondra zao afatra ho an'ny fiangonana zao amin'ity alahady voalohany amin'ny volana May ananganatsika Jekema lo hevitra lehibe hoe manamafy ny finoantsika ny fanahy masina hatsaraitsika mba ho azo tsara hoe manamafy orina ny finoantsika ny fanahy masina. Ary ny filazantsara araka Matthieu toko 10 anisany azotsika manomboka mianatra momba zany hoe amafisy ny fanahy masina ho tsara orina ny finoantsika amin'izao toejavatra mitrano zao. Ndray sabata nisy lehilahy maty tanana tao amin'ny sinagogy asina amin'ny comédie fasivy io ka hatramin'ny 7 amin'ity Matthieu 12 ty andro sabata nefa io amin'ny fariseo indrindra na misy olona tahaka zany azy ka sabata ny andro dia tsy mahazo manao ininy, tsy azo atao ininy olona io. Fa amin'ny Jesosy aleo manao soa amonjena ny olona na sabata aza ny andro so zay mijery foana tsy anao ininy toy ny sanatria mamela azy ho faty tsy anasoa azy. Dia teny tamin'ilay lehilahy maty tanana Jesosy hoe ainjiro ny tananao, tena injy ny tanany dia sitrany izy. Iretsika tamin'iny fa 7 teo miara-nioko ny fariseo aniny hamono azy andro sabata nefa io. Ny fariseo sarotiny tsy mahazo manao na inona sabata na masitrana olona Jesosy sitrana ny tanan'ilay raha maty tanana fa andro sabata ihany nefa reto fariseo reto nioko aniny hay azo atao va mamono olona rehefa sabata. Zany contraste amin'ny zavatra io dia tanteraka ny teny mpaminany Isaia hoy ny fitantarany Luka azy hoe 20 indro ny mpanomboko zay ny fidiko ny malalako zay sitraky ny foko indrindra apetraka ao aminy fanahiky ary toro ny rariny amin'izay tilisy izy tsy fanditra na ianfo mafy izy ary tsy isy andreny feony any andalana tsy ho tapahy ny volotara torotoro ary tsy hovonoiny ny lahinjero manentona ambara-pamokany ny rariny ho mpandresy ary ny anarany no hitiky ny jentilisy. Io tenin'ny mpaminany io nombe anaratsika zany fanamafisan'Andriamanitra, fanamafisan'ny fanahy masina orina ny finoantsika zany. Taiza sa ovina no nandrenesantsika zany nataon'Andriamanitra zany hoe indro ny mpanomboko zay ny fidiko ny malalako zay sitraky ny foko indrindra. Taiza sa ovina na enoantsika zany feo zany na hatanterahany zany feo zany Matthieu toko 7 anaovana batisa any Jesosy toko 7 fakina ny 9 na raha tompo ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary indro nisokatra taminy ny lanitra ary hitany ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voro mahay lala ka nakeo amin'olona ary njaona izy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ny Isaia mpaminany nefa nilazany ny mpanomboko zay ny fidiko zay sitraky ny foko lay malalako indrindra hoy ny Tompo
iza io Jesoa manamafy olona ny finoantsika Jesoa Kristy zany fanamasina eto tsy ampisalasalanao hoe io mihitsy nge lay niran'Andriamanitra i Jesoa mihitsy nge lay mpamonjy anao lay sitrakaandriamanitra hamonjy atsika makeo amin'ny toko 7:10 andininy 5 amin'ny Matthieu ihany mba ahafahana manorina tsara zany finoanan Jesoa zany toko 7:10 andininy 5 inona ndray io momba ninona zany toko 7:10 raha mahay ny Matthieu nareo tokony efa hainareo zany Matthieu 17 zany ny ovan'ny Jesoa tare tao tendrombohitra dia tsy ranao tamin'io misy rolahy miseho niaraka taminy izy aby Mosesy sy Elia dia hoe Petera hoe ndao anorina tranonay eto ry tompo anaky telo ny anankiray ho anao ny anankiray ho an'ny Elia ny anankiray ho an'ny Mosesy dia nisy raona nanarona azy iza sisany teo Jesoa ireny niny fadiny raha mbola ny teny izy indro misy raona mazava nanarona azy ireo ary iny feo misy feo avy tany an-danitra avy tany raona nanao hoe itino zanako malalako zay sitrako izy no peloy raha manorina tsara ny finoantsika manamafiorina tsara ny finoantsika ny Jesoa ny fanahy masina dia mba anina hihainoantsika azy ary mety kokoa ny anazavana zany fampianarana soratra masina zany hoe tsy vitan'izay miaino fa tena manaiky zao natoko voalohany 4:10 izy lay teny tonga no lay tenin'Andriamanitra lay naharian'Andriamanitra zao rehetra zao lay nankisy zao misy rehetra izao i Jesoa manamafy olona zany finoantsika ny Jesoa zany ny fanahy masina tsy ampisalasalanao mbola ilazany sasany ray fa mbola misy Mesia andrasana hoe ny judaïka fa ny fampianarana judaïka zany raha iaino ny jiosy nareo efa misy jiosy malagasy any mandehandeha any ny malaza indrindra fantatrareo amin'ireny iza ianareo mahafantatra ny anarany fa iny Jesoa zanaky Maria mitovy taony Nazareta iny Jesoa zay nampianatra namakivaky ny Palestina ray manontolo iny Jesoa nampizaliny ny olona kanombony tamin'ny hazo fijaliana iny Jesoa maty ka nitsangana tamin'ny andro fahatelo iny lay Mesia ny raha in'Andriamanitra ho antsika fa tsy misy akoatra iny lay mbola ho avy eny amin'ny raha ho ny lanitra ndao mba hovakina kely zany fiaviany Jesoa zany Tesaloniana voalohany toko 4 fa tsy toko voalohany araka lay perikupantsika teo Tesaloniana voalohany toko 4 satria raha manambara momba ny Jesoa hatrany ampahaterahany dia tsy maintsy lazaina ny fiaviany ray Tesaloniana voalohany toko 4 andiny 7:10 akaiky kely ny perikupa itsika io hoe fa tsy tiany tsy fantatrareo raha la ny am'izay mody mandry mba tsy alay alovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana fa raha inontsika fa efa maty Jesoa sady efa nitsangana indray dia toy zany keo nitonan'Andriamanitra zay efa nidomandry tao amin'i Jesoa hiaraka aminy fa izao nolazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo isika zay velona ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny tompo dia tsy mba hialoha zay efa nidomandry tsy akory fa ny tenan'ny tompo mihidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo niaraka anjely ary mitrompetra n'Andriamanitra ka izay maty ao Kristy no hitsangana aloha ary efa afaka zany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina miaraka aminy eny amin'ny raona hitsenan'ny tompo any amin'ny abakabaka dia hoany amin'ny tompo mandrakariva isika zany fanantenana kristianina zany finoana tsy miosokosona ananatsika kristianina mazava io amin'ny feo miaraka anjely sy ny trompetra n'Andriamanitra
dia zay maty tao amin'ny tompo aloha reny zany prioritaire, zay maty ao amin'ny tompo aloha. Aonao zany hoe maty ao amin'ny tompo. Ny silamo milaza hoe rehefa nafaty olona izy dia any an-danitra izy. Zany silamo, raha teo silamo dia zay atao. Raha teo mon'olo dia vadi silamo dia mahazo manombola be dia be anao fa arakarak'izay olona matinao a mahazo grady any an-danitra ianao. Raha misy lanitra silamo. Fa izay maty ao amin'ny tompo, le olona niny fony izy teto dia nodimandry izy. Io lera zay 9:17 hoe fa tsy tiany tsy fantatrareo raha laniny amin'izay modimandry mba tsy alay aleovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanampianana. Zany fampaherezatsika amin'ny fotoanandro ny fodimandry reny hava mananatsika reny hoe mbola atsangany tompo izy. Avo mainka mampahery eo ampisarahana aminy fa izy mitsangana alohatsika tsena tompo eny amindreo amin'ny lanitra. Fa isika zay mbola velona ka mbola mitoetra ny finoana, ila nampanahafatratra ny Jesosy any amin'ny Luka 7:19 raha hoavy ny zanak'olona moa hita finoana ty ambony tany fa izy manahafatratra ny tompo. Raha hoavy ny zanak'olona moa hita finoana ty ambony tany fa izy. Zany hoe sika velona zao, sika zao mandray ny ten'Andriamanitra fahavelontsika zao, sika zay mizaka sy misedra n'izao rehetrarehetra to anombotra finoana zao moa mbola ho tafatoetra ny finoana fa isika raha hoavy any amin'raha ho lanitra Jesosy. Ohatrany manamy araka amin'ny tompo a amin'ny fahitako anareo vao misy mampianatra hafa etsy dia fa lasa ranona ona tena niteny izy tamin'ny mpianakaviny tao an-trano tao fa ela zay fa fahatokady fotsy zay tsy mbola tonga ihany ny tompo fa ato a misy milaza hoe vao miavavaka ty aminay ianao dia mahita ny tompo afia ty dia lasa tany izy mahita ny tompo rehefa any. Dia za zany milazany anaka tsy ny tompo zany hitanao zany fa inona ambodi tafy ody zanak'ondry arahoavy ny tompo. Apocalypse 7:7 bokyny Maïoli. Apocalypse 7:7 arahoavy ny zanak'olona dia ahita azy ny maso rehetra eny hatramin'izay mason'izay nandefina azy azy ahitany Jesosy eny amin'raha amin'ny lanitra ka za akadakada ho ainy olonany hoe aty ary eo amin'io zay misy anao io eo miandry ny tompo. Sika zany zao afaka mivavaka tompo avy fa miandry anao zany fa tsy hoe asa mbola tonga tompo za ohatra tsy dia mino loatra. Na hoe tompo mbola misy le fahotana kely tsy dia foiko asa tonga aloha fa mbola mavesatra ao. Dao any amin'ny Hébreu 12:10 Hébreu 12:10 ny voalohany any dia ampitsika ko amin'izany satria misy vavolombena marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia ampisika koa anaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba miota zay malaky mahazo atsika. Ary aotsika hiazakazaka amin'ny fiaretana amin'izao fiazakazana filokana apetraka eo alohantsika izao mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy anaisitra zay maninona mitambesatra. Mijery film
le ballon reny a no tengenan'izy rola. Izy rola reo pirate, film pirate. Zay mijery film any a film pirate jereny dia hitasy nareo. Tena nao ballon zareo a de fanao reny ballon reny a raha mbola mipetraka eo izy a eo am'le fitengenana mihitsy asina gona misy vato ao anatiny mba ahafany ballon iny mijanona eo. De rehefa tiana hiakatsy izy a atao iny anesorana le gona misy vato ao anatiny eo de vo miala ny gona ray de fa miaina le ballon, miala ny gona faharoa de miaina ambonimbony izy fa ny teliny eny fa miakatra de arakaraky ny anesorana le vato ao anatiny ao a no ahafany le ballon miakatra ambony kokoa. de nenao zany isao ballon ny gona misy vato ao aminao ao io mampiazonao no miraikitra eto ambony tany io. Lera zay ny soratra masina tany sitrapon'Andriamanitra teo hoe araka ny nofo ihany anareo, mbola mifika mitoetry ny nofo ihany anareo, mitambesatra aminareo zany fialonana, zany fifandirana, zany tsy fifankatiavana reny avy gona fiainy vato reny. Ka raha avy ny tompo manino reny mitambesatra ny tompo reny eo zany mba te hiakatra nefa izy mavesatra be ao le gona fiainy vato ao aminao. Esory reny iny Hébreu 12:20. Jesoa manafaka atsika Jaona 9:30 raha zanaka anafaka anareo de afaka tokoa ianareo atadidy tsara ianao mananjara amin'ny fanesorana zany vato zany ao aminao. Esory zay mitambesatra aminareo. Ny anarantsika taminay ihany esory lolopo sy ny fitaka rehetra fa tsy misy zany hoe io pasteur efa tena efa fa seconde nature ataoniko mihitsy io tsy afaka mihitsy. Non, ça c'est pas possible, c'est pas chrétien. Azo esoriny zany mialonalina ny namanao ianao sady mivavaka tompo ianao tompo esory ato le vato lavaka ben'le fialonana fa za tsy alina ny intsony. De vo hitanao le namana amakrisiananao de avy anao manatona azy no mihery ny fanan'Andriamanitra Jaona 1:2 fa izy resina n'ilay azy mihery hitoratena tahaka ny zanak'Andriamanitra de iny anao manatona miresaka aminy analanay fialonana manala lay vato. Ka raha avy ny tompo efa mba leger ianao tsisy vato mitambesatra tsony. Raha fialonana ray ro telo de misy vato reny telo zany ao a de esoriny reny ahafanao miakatra. Jesoa ilay Mesia iran'Andriamanitra, izy ilay sitrak'Andriamanitra, izy no Eloy. Iza ary tia tokony ho hainao valiana, sainao valiana. Izy any mbola misalasala indray hoe mahabazy tena de tena le Jesosy avy any Nazareta iny mihitsy ve le misy ny ran'Andriamanitra ao atsika. Ohatry na elo manko hoe tsy izy iny a. Enao amin'ny radio, enao hitanao amin'ny télé lazalazay ny koenany zany resaky zany. Izy mbola misalasala ny amin'ny Jesosy lay nitsangana tamin'ny maty. Hankalazaitsika amin'ny 410 zao ny akarany tany an-danitra. Mbola misy misalasala ve zao zanak'Andriamanitra zao. Fa raha notaniana kosa iza no ino fa iny Jesosy iny lay ankalazaitsika isaky ny Krismasy, isaky ny Pasika, isaky ny andro fiakarana, isaky ny Pentekoste. Iny Jesosy iny lay misy ny ran'Andriamanitra. Atsangana ny tanany misy tsy manangatana fa kamo izy. Za pasteur na tsy anangatana laza za mino tsy manino amenna. Point 1 amin'ity perturbatsika ty zany. Point 2 matanjaka be koa tovy an'izany ihany. Jesosy le Mesia nomen'Andriamanitra ny fanahiny, izy no enoy hoy ny fanambaran'Andriamanitra avy tany.
mafiorona tokony tahaka zany ko. Galatiana 3:7-7 malakilaky kely aza zany jerena fa niboky hitako misy za mako jerena 3:7 ary atao mazava tsara ho anao tsy mampisalasalanao intsony mafiorona manovoka an'io zao lazay soratra masina zao 7:7 Galatiana 3:7 fa na izy ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy. Mba ahoana zany hoe mitafy an'i Kristy? Na milaza ny koa zany ny Romana 3:7-7 hoe hitafio Jesosy Kristy. Ahoana zany hoe mitafy an'i Jesosy Kristy? Io pastera ohatrany ty costarako milay be ty hitafio. Bien sûr que hitafio. Fampianaran'ny mpampianatra mazava tsara momba an'io dia hoe mitafy an'i Kristy mira izay nataon'Andriamanitra tamin'i Jesosy dia ataony aminao koa. Natao batisa Jesosy dia nandray fanahy masina dia rehefa atao batisa ianao dia mandray fanahy masina. Miteny Andriamanitra hoe ity ny zanako malalako zay sitrako dia teny tahaka zany koa izy aminao, ity ny zanako malalako zay sitrako. Zanak'Andriamanitra ianao, amafisy ny fanan'Andriamanitra zany a. Romana 9:7-10 Romana 9:7-10 azafady. Ary ny fanahy la tsy nahita nareo lavitra be le Romana sasany mijery azy any akaiky ny Exodosy any. Romana 9:7-10 hoe ny fanahy dia miara-milaza fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika, manamafiorina ny finotsika fa ina isika zanak'Andriamanitra isika. Io fanahy nomenan'i Jesosy Kristy io no fanahy nomenantsika koa ao anatitsika ao. Aza misalasalany amin'izany koa ianao. Raha mino tsy misalasala tena matoky ianao fa i Jesosy ny zanak'Andriamanitra, i Jesosy le nisy ny ran'Andriamanitra dia tao mitovy amin'izany koa. Ianao dia zanak'Andriamanitra. Rehefa toy izy ianao io Romana 9:7-7 hoe raha zanaka dia mpandova, sady mpandovan'Andriamanitra no prailova amin'ny Kristy koa. Inona tika zany hoe mandova? Le dinareo any amin'ny tribunal zay ananany tadio zany zany amafisin'Andriamanitra atao ny fanan'Andriamanitra tsara olona omponao ao, mpandova ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Dia io Romana 9:7 ihany la iaria mineny 7:30 ary omeny ianao miaraka amin'ny maimam-poana ny zavatra rehetra. Eo ny olona any amin'ny lalana lehan'ny zareo any no mamahatra amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia omen'Andriamanitra anao avokoa ny zavatra rehetra. Inona tika zany? Mpanan-karena ianao, mpanan-karena ianao, omeny anao ny zavatra rehetra. Ity no fatra mesure zay zakanao ihany nomeny ianao amin'ny maharay tsara azy, fantany ianao zay zakanao ihany nomeny. Raha omena be loatra io ianao, fiteniko io, raha misy olona tsy mahazaka voninahitra vao tafakatra amin'le grady izy, olona nafinaritra be taloha tsikitsiky oe bien affable, mafinaritra be ny tsy mifandray aminy vao miakatra ny gradiny. Adininy ianao
mandalo izy aminay tomobilany tsisy klakson vitra raha teo fa maintimainty be tsity izy tsy mazaka voninahitra ary reny graty aby tamin'Andriamanitra reny Andriamanitra tsy anomenao zavatra tsy zakanao zany saso mahafantatra an'izany akoato misy colonel misy général atao tsofoko rano anareo hiakatra général fa mbola tsy général tsy efa général hiakatra hatrany amin'ny corps d'armée anao zany akoa amin'ny gradinao fantatro tsara mahafinaritra be toujours afable satria nangatahana tamin'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra dia zakany tsara le entana manerezana dia zay zakanao ihany nomeninao taoko vavaka ataotsika mandrakariny zany omeo anay any zay hanina tsy zakanay tao mazava finonao zany manomboka am'izao a Jesosy Kristy ilay Mesia ny ran'Andriamanitra amonjy ianao mifonao anao eo akavan'Andriamanitra fa ianao koa mitafy an Jesosy Kristy dia zay tanteraka atao Jesosy Kristy dia tian'Andriamanitra ho tanterahina aminao avokoa amin'ny mazanaka malalany tsy foiny anao meny anao zay sahazy ahafanao miadana tsara zao manana hevitra iveriko anao zay hevitra tonga fiadanana fatsirozy le fiadanana isika le fihavanantsika amin'Andriamanitra sarobidy am'izany a le fiadanantsika fihavanantsika amin'ny namantsika fihavanantsika amin'ny tenatsika fihavanantsika amin'ny tontolo misy atsika fiadanana zany zany no kendren'Andriamanitra amin'ny fitondranany ny fiainanao enga ampioren'Andriamanitra mafy tsara am'izany ny finoana manaka fa ny fanahy manorona mafy ny fontsika amen